Ahoana ny fandehany ao? Mandeha nazakazaka ao ambany latabatra ao, samy teo ministra sy te hanana toerana. Compréhensible li izy fa zao ny zavatra fandehany. Niaraka tsika ny tolona tao anatin'ireny combat mafana reny nividiana lafo le izy satria ain'olona na fohy maro fa zahay eto ho andro maso pirenena, andro maso pirenena. Tamin'ireny fotoana ireny tadidinareo reny nisy vakitranjo fandoroana dia nanao antso avy daholo tsika rehetra hoe andro maso tokon'olona satria misy mpandroba. Eto indray dia andro maso pirenena fa tsy manaiky ny horobana fandroana indray zahay. Dikan'izay eny mety mpinamana tsika, mety mpisakaiza natambatra ity tolona ity kanefa azadino fa nytolona nampitambatra atsika. Dikan'izay niza izay sanatrean'izany ho favalin'ny tolona ka mamadika izany dia mialatsiny zahay dia fa lazaina mialoha eto fa zahay dia tsy tsahatra ny hiteny. Mahitsy zay teny zay. Afatra ihany koa ho anareo zay hahazo toeram-panompony io, sacerdoce. Ary ama sacerdoce azy zay dia ao anatin' zany hoe sacerdoce zany ny atao hoe service, serviteur de la nation ianareo. Raha malala ary samy manaiky tsika fa nandalo fotoatsarotra ary mbola mandalo fotoatsarotra ny firenetsika. Dia aoka mba tsy hanana toe-tsainy hoe anaindray zao na le olona mambanona dia rangorango rehefa mahazo fahefana. Azadino hoe avy aiza no nevinareo ary iza no nahatonga anareo teo. Mora adino mantsy ny zavatra zany rehefa ao anatin'ilay rythme sy difotrilay atao hoe azakazaka ao anatin'ilay andraikitra. Fa za matahotra fa zahay eto dia ho conscience nareo, ho feony vahoaka ihany koa ampatsiaro anareo raha varimbarinareo ary somary kapoka ihany koa rehefa hita fa tady hiborioka sy villalana. Efa teny hatramin'izay foana eto hoe isika eto dia contre-pouvoir fa tsy hoe contre le pouvoir. Mba raiso ihany koa ny toromarika sy ny torohevitra zay omena na amin'ny alalan'ity pejy ity na amin'ny alalan'ilay pejy hoe refondation de Madagascar RGL satria ny asa fanompoana firenena dia tsy ao anatin'ny fisotomana lakolosy ihany fa fanolorana torohevitra. Tandremo ny avonavim-panana ny orgueil fa mahaiza mandray izay omeny olona. Surtout ty conseil pratique any surtout olona en dehors ny structure. Donc zany tsy olona manana intérêt manokana fa manao zany noho ny fitiavany ny firenena. Ary tsy sanatria hoe hampiahiahy anareo amin'izay manodidina anareo fa efa tengo foana ty taloha na mbola teo ary andrian'ny rajoelina dia fa nisy vidéo zay any afaka manao recoupement zay efa taloha teto hoe afatra ho an'ny ao andapa ary tonga tany amin'ny andry rajoelina zay vidéoko zay. Dia eto koa zany dia manao hoe afatra ny ao andapa sy afatra ho anareo zay ho ao andapa. Tandremo le déconnecté amin'ilay réalité. Nisy tengo tamin'izay fotoana zay araveriko aminareo eto koa hoe matetika ny cabinet anareo ihany no poison satria ireo cabinet anareo miaraka aminareo reo dia zay zavatra atolony eo anareo eo hoentiny aminareo matetika dia zavatra ketrano an-trano offre na marché any ambadibadika any izay any tonton sy tantine fianakaviana fa le olona ivelany matetika no tsy manana intérêt ho amin'izay zavatra zay. Tadidio zay teniko zay.
tandremo fa matetika ny kabinet anareo ihany no hamadika tsy hoe hamadika fa hamandrika anareo satria déjà 2 ans nipetrahanareo eo donc foy le fotoana ary amin'ny mahafoy azy zay dia tsy maintsy misy ao manetretra hoe ararotona le rotaona ipetrahana eo a mba hafahana manangona dikan'izay manana karazana entre guillemets shadow cabinet afaka manao recoupement aty ivelany ny zavatra zay atolotry ny kabinenao eo ambanin'ny orinao fa indreny zay manana shadow cabinet indépendant ivelan'ny kabinenao manao recoupement izay zavatra atolotry ny ekipanao satria matetika misy fitondrana informel miforona ao ambanin'ilay mpiara-miasa aminao formel satria izy mitsinjo ho azy ihany koa réalité zany ary miainga avy amin'ny expérience du terrain tanareo fa zay nantom-pisihana eto koa tsy le mitabataba fotsiny fa manolo-kevitra mba raiso dinio ihany ka dia malay ova malasana am'izay sacerdoce hoy aho fanompona eto zay hampatsiaro an'izay mandrakariva sa mahita an'Andriamanitra to